Tokolasy tovovavy dia miarahaba antsika isa an-tokantrano indray ny tenanay amin'ity aliny alatsinainy fa 20 ny volana jolay 2025 ity, satria moa zany mandoa mbarabarana antsika ny orinasa an-tserasera MBS fahitalavitra sy ny onjam-peo nandritra izay fotoana lavalava tsy nihonana izay ka eto dia tafahoana indray isika amin'ny alalan'ity fandarana dinika ity izay vokarin'ny orinasa tserasera fahitalavitra sy onjam-peo iaho MBS izany. Ny tenako Faniry Razafimanantany no manolotra sy manentana ny fandarana ary amin'izao fiverenantsika izao heverina fa rariny sy hitsiny raha ny tompontrano no ampandrosoantsika araka ny fahitantsika moa zany tamin'ireo fampahafatana samihafa tamin'ity androany ity, ka ny solombavambaoaka ny Madagasikara no manana andraikitra vaovao ihany koa satria tale jeneraly ny orinasa tserasera MBS dia Andriamatoa Rabenirina Maminiaina Solondraibe na Mamy Rabenirina no vahiny voalohany fandarantsika rary no iaho satria hiresaka ny fandaminana vaovao amin'ny MBS ary iresaka ihany koa raharam-pirenena zany satria tokony andraikitra ambony eo anevony antokotiko Madagasikara ihany koa sady ao anatin'ny valany fanoherana Andriamatoa Solombavam-baoaka Mamy Rabenirina. Miaraba anao tompoko. Miaraba Faniry Razafimanantany, miaraba antsika rehetra ihany koa mpiara-miasa eto anivon'ny MBS, fa indrindra miaraba ny mpanaraka izao fandaharana dinika izao, fandaharana dinika izay araka ny voalaza ny Faniry Razafimanantany teo dia miverina hifaneraserana eto anivon'ity orinasa tserasera ity dia ny MBS zany rehefa nisy fiatona kely nandritry ny fotoana lavalava ihany. Araka izany dia manantena fa manomboko izao dia ho afaka hianoka ny fandaharana isika amin'ny endriny vaovao kanefa ho hatsaraina hatrany fa indrindra ahafahantsika mifampizara ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'ny lafiny maro eo anivon'ny fiarahamonina na amin'ny ara-politika io na amin'ny ara-tsosialy io na ara-toekarena io, fa rehefa mety ho zavatra tokony hifampizarantsika, tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy eto amin'ny fiainan'ny firenena dia ho resahantsika eto amin'ity fandarana ity. Eny ary ny andraikitra mahatale jeneralin'ny MBS anao aloha Andriamatoa Mamy Rabenirina no ifatoantsika ao anatin'izao fanomboana ny fandarana izao satria araka ny nambarako teo rehefa somary efa napiditra ianao miditra amina fandaminana vaovao zany ny orinasa tserasera MBS. Inona avy izay fandaminana vaovao zay, na ara-teknika na eo ihany koa ara-pitantanana ve, misy azo resahana ve ny amin'izany satria dia manaraka antsika ny mpakafy sy ireo mpatsaka vaovao, mpatsaka fandaharana, ireo mpanovo fahalalana samihafa amin'izao fandarana dinika izao Andriamatoa tale jeneraly. Fifandaminana sy fandaminana anatiny eto anivon'ny orinasa moa no mahatonga an'izay andraikitra vaovao izay tsy mampiova n'inona eo amin'ny tanjona sy ny andraikitra sahan'ny orinasa satria amin'ny maha orinasa tserasera azy dia manana andraikitra lehibe eo amin'ny fanabeazana, eo amin'ny fampitana vaovao, eo amin'ny fanadihadiana isan-karazany tranga misy eo anivon'ny fiarahamonina ny MBS. Ny fitantanana no ny olombelona mitantana no misy fiovana sy fifandaminana araka ny voalazako teo, izay mitarika makany amina fanatsarana hatrany ny zavatra atao zany. Ara-barotra dia misy ihany koa ny ezaka ny amin'ny fanatsarana ny tolotra satria amin'ny maha orinasa azy dia manana ataoko hoe tanjona eo amin'ny lafiny ara-barotra ihany koa ny orinasa MBS, ka araka izany dia tafiditra ao anatin'ny ezaka fanatsarana atao ny fanatsarana ny tolotra ho an'ny mpanjifa, fa ny tena tanjona voalohany dia ny ho an'ny mpanaraka ny MBS na ny radio io na ny televiziona.
ara-teknika fantatsika fa tany atokantrano tany de mety ho nahita hoe somary nisy olana ny kalitao teo ololoha teo lafy ny ara-teknika zany fa tafiditra ao anatin'ny fanatsarana atao zany raha ny eto Antananarivo sy ny manodidina no jerena. Ny azo ambara dia manana safidy sika arakaraka ny faritra misy atsika am'izao fotoana izao ny amin'ny fréquence sy ny canal ahafahantsika manaraka ny MBS télévision raha io no resahantsika aloha zany zao. Teo aloha teo tsika dia nanana ny canal 41 zay narahantsika tamin'ny fréquence 631.25 MHz. Tsy mijanona akory io am'izao fotoana izao mandeha io fa manampy an'io ny canal 45 zay arahantsika amin'ny fréquence 663.25 MHz. Ireo no miara-mandeha dia ahafahantsika manaraka ny fandaharan'ny MBS eny fa na dia amin'ny faritra azo lazaina hoe lavitra miala ny renivohitra eto Antananarivo aza. Mba ahafahantsika manohitra ny ezaka fanatsarana nefa de manararaotra izahay tompon'andraikitra mitady fiaraha-miasa amintsika mpanjifa, mitady fiaraha-miasa amintsika mpanaraka ny fandaharana sy ny MBS amin'ny ankapobeny eo koa ny radio fa tsy ny télévision fotsiny ihany, tsy fahitalavitra fotsiny ihany, mba hamerina aty aminay amin'ny fomba rehetra fantatsika misy ny page Facebook ny orinasa, misy ny fomba hafa ahafahana mifampiresaka ihany koa rehefa manao andrana ianareo voalohany indrindra miangavy anareo zany mba anandrana an'ireo fréquence anankiroa reo ka hilaza aty aminay tompon'andraikitra mba hoe takininona ny fiatraikan'izay fanovana entina tsy kelikely zay kanefa ny tanjona dia manana kalitao tsara sahaza ny mpanaraka ny fandaharana eto amin'ny MBS, ny fahitalavitra sy ny radio MBS, ny feo avy aminareo, ny ako avy aminareo mpanaraka ny fandaharana no ahafahan'ny tompon'andraikitra mijery hoe ahoana fomba hanatsarana hatrany ny tolotra rehetra eto anivon'ny MBS. Ny manodididina n'Antananarivo no niresahana teo Andriamatoa Tale Jeneraly fa ny MBS moa zany na indrindrandrindra ho an'ny radio dia mandray ihany koa zany manana ihany koa ny any amin'ny faritra satria ohatran'ny raha ny zava-misy dia manodididina ny 450 ireo toerana zany misy ny MBS any amin'ny faritra. Manahoana kosa zany ny le ataontsika hoe ny any amin'ny faritra amin'izay hoe fanatsarana izay mahazo an'izay ihany koa ve ireo orinasa tserasera MBS any amin'ny faritra. Mazava ho azy fa ireo station 450 ivelana Antananarivo ireo dia rantsana tsy afaka misaraka amin'ny MBS eto Antananarivo ny foibe toerana fa matoa ireo mitsangana any amin'ireo faritra rehetra ireo dia manana tanjona hanohy ihany koa ny fanomezana tolotra ho an'ny malagasy manerana ny Madagasikara. Hatreto aloha noho ny antony era-mahalala, noho ny antony ara-teknika koa dia ny radio no mandeha amin'ireo faritra ivelana Antananarivo ireo fa tsy ho ela dia efa iverina tsy kelikely ny télévision ny fahitalavitra zany hoe ampitaina amintsika tsy kelikely eto ihany fa efa ao anatin'ny dingana manaraka rehefa mahasarona ny faritra Antananarivo sy ny manodidina rehefa miteny hoe Antananarivo sy ny manodidina dia mananteny sika fa ho tonga hatrany amina raha iresaka ny lalam-pirenena fahafito tsika mety ho tonga hatrany amin'ny faritra efa mandray faritra Vakinakaratra amin'ny faritra Ambatolampy iny raha iresaka lalam-pirenena voalohany tsika dia iny hatrany amin'ny district Anarivomamo any farafahakeliny fa izay le andrasanay hoe le retour andrasana avy amin'ny isika mpanaraka ny fandaharana hoe takininona ny kalitao mahazo ve sa tsy mahazo aloha voalohany dia takininona ny kalitao sy ny endriky ny
i fampitana tongany mba ahafahantsika manatsara an'izay fa ireo station any amin'ny faritra de mazava ho azy fa tafiditra ao anatin'ire hahazo ny fanatsarana ny tolotra amin'ny ankapobeny ihany keo. Eny ary zay ny mikasika ny MBS zay tsy maintsy nolalovantsika moa zany andry matoa tale jeneraly fa eto dia amma mpanao politika anao amma solo mavam-bahoaka anao am'izay no ifatohan'ny adevitra mbola tsy taranga amitsika raha ohatra ka hiresaka ny raharam-pirenena zay nahoraka tao anatin'ny ray volana mahery Andriamatoa tale jeneraly Andriamatoa solo-mavam-bahoaka Andriamatoa Mamirabenirina tompona andraikitra lehibe eo anivon'ny antokotiko Madagasikara nikasika indrindra ny raharaha fanapozinana na fahapozinana tamin'ny tranga zay nisy tery Ambohimalaza fa akoatran'izay ihany koa de nisy ny tany Ambositra tamin'ny alalan'ny fahapozinana ara-tsakafo, ny intoxication alimentaire, botulisme, ny tany Mahajanga, ny tany Toamasina, ny tany Dego Antsiranana, ny tany amina faritra samihafa zay voaresaka sy voatontonona izy niditra tsihatra zany tamin'ny faran'ny herinandro teo ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa solo-mavam-bahoaka nanazava an'ilay raharaha rehefa tena nandrasa indrindrindrindra moa zany le singa ka nivoahan'ilay anarana malaza zava-maniry hoe Dato Rasbeladonna de nanazava amin'ny Antsipriany niaraka tamin'ireo minisitra ihany koa ny amin'ny fandehan-drahary ny tantarany ny olana raha-pianakaviana samihafa de tsy ny andrela ihany koa ny mpisolo vava ho an'ireo zay fianakaviana niarambona zany tamin'iny tranga teny Ambohimalaza iny de nyteny mihitsy arany mpisolo vava ireny amin'ny hoe tena fitsabahana am'le raharaha izy ary mampatahotra ny any am'ireo ny torolona zareo ny tompopety sy ny reniny dia hosavy andeha lavitra mihoatra ny fanambarany filohan'ny Repoblika iny de misy ihany koa zany fa niokevitra samihafa Andriamatoa solo-mavam-bahoaka ny amin'ny hoe ny fisaraha-pahefana be loatra tsy tafapetraka mihitsy le izy satria dia tafatsabaka ao anatin'ilay asa ilay filohan'ny Repoblika ho anao manokana tompoko mialatsiny lavalava ny fampidirako azy fa everiko fa tena nanana ny fahitana reny tranga reny ihany koa ianao solo-mavam-bahoaka Mamirabenirina. Anisan'ny tranga tena sarika ny sain'ny vahoaka malagasy ary mino afa tsy teto Madagasikara ihany fa hatrany ivelany ihany zany hoe ny vahiny mihitsy io zany no voasarika tamin'iny tranga iny resaka fahafatesana olona maro iny olona efa any amin'ny dimapolo izy iny fa ny Razafy-Manantany farafahakeliny raha miampy ny teto sy ny tany amin'ny faritra ka amiko mitambatra ireo satria tranga azo lazaina hoe mitovy ny fisehony satria tamin'ny alalana sakafo daholo ange no nahatonga n'ireny fahafatesana rehetra ireny ary ny sesisesy tao anatina vanim-potoana anankiray. Ny fomba ny tantana ny fitondram-panjakana azy no tena nanaitra tao anatin'le izy satria toy ny mahazatra raha tsy tairina ny fitondram-panjakana tsy taitra ary matetika tairina eny amin'ny tambajotra serasera tairiny vahoaka eny anivon'ny tambajotra serasera zay vao atao hoe mihetsika sy milaza zay tian'olazaina samy nanaraka tsika fa rehefa raha ny fisehoana voalohany nataon'ny mpikambana atao anivon'ny gouvernemanta mahakasika an'iny de nilaza hoe poizina no nahafaty an'le olona mazava ho azy ange zany mazava ho azy zany ary hatreo aloha dia mbola azo lazaina fa mitovy ny fomba fijeriny maro satria tsy aretina hoe valanaretina le izy ary tsy ahafaty tampoka ohatran'ireny raha tsy poizina mahery vaika zay ny tena hoe atreto mitovy ny fomba fijeriny maro fa ilay karazana poizina no niandro fotoana ela be nitady fotoana naharitra ny fitondram-panjakana namoaka ny fomba fijeriny hoy ny amin'ny hoe inona le poizina fa ho anay zahay hatrany am-piandohana de fa resy lahatra fa poizina avy amin'ny fivadian'ny sakafo hoanina
vokatry ny faharatsy ny fikirakirana sy ny fitehirizana sy ny sisa sy ny sisa no nahatonga ny reny tranga rehetrarehetra reny. Zany hoe am'mafisina araky ny voalaza fa io na io sakafo na ny akora anaovana sakafo na ny rano sotroana rehefa tsy manaraka ny fenitra ny fitehirizana sy ny fikirakirana azy de mivadika poizina io ary mivadika poizina mahery vaika io. Zay ny zavatra nitranga teto Madagasikara na ny teny Ambohimalaza na ny tany amin'ny faritra hafa raha mahalala zany. Ny zavatra mahagaga fotsiny de zao hatrany am-piandohana tsaroko tsara ilay minisitra misahana ny fahasalamam-bahoaka tsy mionona fotsiny tamin'ny filazana ny heviny izy hoe poizina io fa izy no mandrara mihitsy teo amin'ny fanehoan-kevitra nataony hoe okizay ny filazana zavatra hafa kanefa izy ihany no miteny hoe mbola vao alefa tamin'ireny fotoan'ireny faniry mbola vao alefa ny fitsirihana sy ny fitiliana hoe inona avy le poizina nefa teo izy de efa miteny hoe okizay ny firesahana zavatra hafa okizay ny filazana zavatra hafa. Zany hoe misy finiavana mihitsy avy amin'ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny fitondram-panjakana hanafina izay ataontsika hoe mety antony hafa rehefa manao ankety angena hoe raisina daholo ny ataontsika hoe ny hypothèse rehetra raisina daholo ny metopiste rehetra any am-piandohan'ny ankety mandra-pahitan'ny profo izay ahafahana milaza zay tena ho zava-misy fa izy mbola tsy manomboka akory ny fitiliana fa hoe vao alefa zany hoe vao manomboka ny famotorana rehetrarehetra sy fanadiadiana de fa izy no ataoko hoe mibaiko ny opinion publique mandrarany hoe okizay ny fieritreretana zavatra fa poizina mahery vaika hono io mazava be ho azy zany poizina mahery vaika fa inona no fototra any avian'le poizina mahery vaika fa zay de mbola manamafy fa ny fikirakirana sakafo ny tsy fisian'ny hygiène tsy fahampian'ny hygiène intsony vokatry ny tsy fananany vahoaka malagasy ny filana fototra ny amin'ny fiainana ny amin'izany hygiène fidiovana sy fahadiovana izany ny amin'ny fahatapahany herinaratra tsy fahampiany herinaratra hoentina mitahiry ny sakafo hohanina andavanandro indrindra amin'ireny toerana fisakafoanana ampiasain'ireny matianina amin'ny fikarakarana sakafo ho an'olona maro ireny. Fa misy andraikitra ny fitondram-panjakana miainga avy amin'izany zavatra zany ary zay no tadiavina hotakonana ao anatin'ilay tantarany hoe aza misy mieritreritra zavatra hafa intsony izay andraikitra zay responsabilité samy mahalalitsika hoe inona ny dikan'izay voambolana zay zany hoe tompona andraikitra rehefa tena zoina rehefa tena atao fanadiadiana tompona andraikitra feno ary any amin'ny fototra ny angan'ny olana ny fitondram-panjakana sy ny mpitondra-fanjakana fa zay ho any inina takonana satria fatatsika tsara fa ity fitondram-panjakana ity na tany amin'ny mandaty teo aloha dia zatra manilika andraikitra rehefa misy zavatra mitranga afaka raha manam-potoantsika afaka mifampatsiaha tranga isan-karazany faniry hoe takininona ny fomba fiasany ty fitondram-panjakana ity fa manilika andraikitra foana de eo zany tsika no niandry an'le hoe firy herinandro taty ary ny teny koa le minisitra tam'izay ny teny izy hoe efa nalefa le fitiliana nalefa hotiliana zany le singa avy taty fa rehefa tafaverina dia miainga avy amin'ny valany zay fitiliana zay ny fepetra ho raisina ny amin'ny fitsaboana de samy nanantena hoe zavatra efa ao anatin'ny minitra vitsivitsy isaky ny ora vitsivitsy isan'andro misy fahafatesana fa tena herinandro vitsivitsy taty aoriana vao mivaly le izy rehefa mivaly le izy tsy hita zay fepetra tena niraisana hoe nahafahana hoe ahoana ary nitsabonan'ireo zay mbola marary fa mbola samy nahalalitsika fa mbola ny ampy ny fahafatesana taorinan'ny nahazonan'ilay valin'ilay fanadiadiana araka ny voalazany zareo de eo zany tsika no mametraka hoe
mifandray tsara ve ny resaka napetraky ny fitondram-panjakana hatrany am-boalohany ka hatraty amin'ny farany de rehefa nandroso ny fotoana de araka ny voalaza ny fanira zavy manatany teo a niditra tsehatra indray atsehatra ara-bakitely le atsehatra fanira zavy manatany a satria amiko reny fisehoana fomba fiasan'ilay fitondram-panjakana ihany ko niditra tsehatra indray fiadidinan'ny repoblika ny filohan'ny repoblika mitarika ny fanazavana avy amin'ny fitondram-panjakana de eo ndray fa miverina indray ilay endrika tsy fisara-pahefana zay efa mitranga foana eo amin'ny fitantanana ny firenena zany hoe rehefa rahatsika le fizotra n'lay seho atsehatra de fanazavana sady fitarihana hoe aty ny lalana aty ny resaka resahana fa ny aty tsy resahana mihitsy zany hoe mpanao fanadiadiana mpanao famitorana teo ny fahefana mpanao famitorana ataontsika hoe zay ny ilazana azy ny fahefam-pitsarana teo de ny lehibe ny fahefana-panatanteraka teo mitondra n'zay fitarihana zay le dirige zay nge mba ny voambolana ilazako azy a no dirigeny ilay fifampiresahana rehetrarehetra de eo zany tsika mivoaka indray ny commentaire isan-karazany mivoaka indray ny fanamariana isan-karazany ny amin'ny hoe io ndray fa mifangaro ny fahefana samy nahatsiarotsika hoe talohan'iny angamba lay resaka mahakasika ny fisamborana ny vadin'lay kolonely Mpitsabo tam'izay ngamba no nisy niseho atsehatra farany raha tsy diso a izay nanomeza ny filoham-pirenena baiko ny fitsarana zay efa raisitsika amin'ny lojika ny fanatanterahana ny andraikitra de efa nandray ny andraikitra tandrify azy araka ny conscience ny angambany fa vokatry ny seho atsehatra indray mandeha iny a de nanome baiko le filoham-pirenena pahibe maso hoe avoa izy de navoaka tokoa zany hoe anapory fotsika ho ara izy raha ohatra tsika apatsianitranga rehetra tany aloha mahakasika an'io resaka io de ahititsika fa tsy ho ampy ny fotoana androany fa amezako ny resaka faniry ny fomba fijery avaty amin'ny zay mitovy hevitra de tsotra ihany fanabozinana avy amina sakafo ny hoanina io botulisme io ary nanaiky zany age fitondram-panjakana fa misy botulisme eto Madagasikara fa ifampitadiavana fotsiny no hoe ailika makaiza le izy mba tsy ho lazaina lay voambolana hoe botulisme satria samy mahalalitsika ary rehefa mitranga lazaina fa ny tany ambositra ihany ny botulisme fa rehefa mitranga ny tany ny kahana botulisme amina firenena anankiray de misy ny fepetra tokony ho raisina fepetra tokony ho raisina hatreny anivon'ny OMS mihitsy aza satria ny botulisme dia mitarika fifindrana tsy te hitenen'le hoe mifindra satria mifangaro amin'ny arety mifindra fa ndeha ataotsika hoe poizina mifindra ateraky le fivadian'ny sakafo na ny akoran-tsakafo ho lasa poizina rehefa tena manaraka tsika rehefa manadiady rehefa mandalina tsika tsy hoe mifindra fotsiny hoe amina sakafo hoanina io fa manao réaction chimique zay ngamba ny terme mahalaza azy ny fitrangan'ny botulisme ny dikan'izay ny manodidina azy eo na ny akanjo ny fitafiananaovanao ara de mety hiaran'ny fiparitahan'ny poizina zay ateraky ny botulisme amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny fa mila manaiky an'izay tsika ny olana fotsiny de raha tsika malala hoy fa misy fiatraikany be eny fa na de eo amin'ny lafiny iraisam-pirenena satria rehefa mitatra io ary raha tsy voafe io de mitatra io de mety ho tonga hatramin'ny fepetra manokana ny amin'ny fifaneraserana sy ny sisa mihitsy no tokony ho raisina andray ny fivorim-ben'ny sadek tika andriamato solomamboaka mamirabenirina any amin'ny tapatapako ny volana aogositra ny hoany asa no ny fatahorana fivorim-ben'ny sadek ve no tsy maintsy ifehezana ny raharaha maiga
raha meno fanazavanao ihany koa zany mbola misy fepetra be da be ara-pahasalamana zay mety ho tonga ny misehitry ny OMS zany rehetrarehetra zany fa ity aloha zany raha ny fivorian'ny SADC mandeha am'izao fotoana izao mifijerana ny fanoherana ho an'izay fivoriana sy mety hoe ho fiatraikan'izay ihany koa amina trangan-javatra maro samihafa zay eto Madagasikara ary raha ny fantatrako moa zany dia ao amin'ny fitantanana mihodina zany de Madagasikara indray no handray ny fitantanana ny SADC amin'ny tapaky ny volana aogositra. Samy malalitsika fa ny fivorian'ny SADC ny fiainana eo anivon'ny SADC de mitohy mpikambana feno ao anatin'ny firenena malagasy ary anjaran'ny Madagasikara ny mandray ny fivoriana tampony amin'ity fa 520. Taoriany nandraisan'ny Zimbabwe ny fivoriana tampony fa 420 tamin'ny taon-dasa ka nandraisan'ny Repoblikan'ny Zimbabwe ny fitantanana SADC. Ny tsara marihana aloha dia fanjakana ny resaka eto, firenena ny resaka eto fa tsy olombelona. Zany hoe ilay firenena mpikambana no mandray ny fivoriana, ilay firenena mpikambana no mandray ny fitantanana ny SADC mandritra ny taona manaraka. Ny tsara mahatonga amin'ny resaka an'izany mantsy faniry de any amin'ny tambajotra any de misy mivoy hoe voafidy hoe misy fifidianana zany ny hitarika ny SADC mandritra ny taona manaraka de hoe voafidy ilay filoha malagasy hitarika indray ny SADC amin'ity indray mitorako ity de alao amafisina amin'izay fanazavana fohy sady tsotro zay hoe mihodina ny fitantanana ny SADC ary ao anatin'izay fihodinana zay de misy dingana isan-karazany eo amin'ny rafitra zay mifeny SADC ngamba henontsika hoe misy koa ny atao hoe troika na ireo firenena 3 zay misahana ny fampandehanan-drahara andavanandro sy ny fandraisana fanapahan-kevitra maika mandritra ny mandaty tsirairay. Zany hoe tafiditra ao anatin'ireo ny firenena zay mitantana ny mahafilohan'ny SADC raha izay de ny firenena mitantana ny SADC teo aloha de ny firenena izay hitantana ny SADC amin'ny mandaha manaraka. Reo zany no atsotsika hoe firenena misahana ny andraikitra ny troika eo anivon'ny SADC. Ka Madagasikara zany nanomboka tamin'ny tia mandaha mampitantana SADC ny Zimbabwe ity de efa mpikambana ao anatin'izay troika zay. Fa manomboka amin'ity taona 2024 ity de Madagasikara no hitantana ny SADC de mbola ao anatin'le troika ihany koa. Fa amin'ny taona 2024 Madagasikara zany lay atao hoe sortant ndray amin'izay de mbola ao anatin'ny SADC, mbola ao anatin'le troika ihany koa zafady. Fa any amin'ny taona 724 zay vao mpikambana tsotra ny firenena malagasy. Zay zany ny tsara ho fantatra ao anatin'le izy mba hantsina n'lay fanelezana tsao hoe fifidianana io safidy io fomba fijery avy any velany io hoe le itsy ololitsy no mahavita kokoa sy ny sisa sy ny sisa. Mba tsy tenenako hoe mety tsy ho fidy no an'ny sasany aza no hoe misy firenena anankiray na olona anankiray any ananiny voatery andray an'le izy noho zay toro zay. Fa rehefa miresaka an'izay ianao nisy fiarakodia 420 nomen'ny fanjakana Sinoa zany ho an'ny fanjakana malagasy mba hiatrehana izay fionana an-tampony SADC ho tanterahana eto Madagasikara izay. De rehefa nanontaniana ny ambasador mivondrona Europeana zay miasa Sinoa eto Madagasikara de miteny any hoe ny fiatrehana ny fiainan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny amin'ny alalan'ny fanampiana ny maha olona
no mahamaky anay ka ny fitaterana ireo entana samihafa amin'ny alalan'ny fiaramanidina na hélicoptère fa tsy voiture de luxe ozy izy ny fitenenana 9 tagy izany. Dia ny vaovao tamin'ity androany ity samy nahita angamitsika Andriamatoa Lobamboka fa ny ministra ny raharaham-bahiny malagasy dia nandray ny ambassadeur ny vondrona Europeana ary nampatsiafa hoe firenena manana ny fiandrianam-pirenena zany Madagasikara zany ary malalaka amin'ny fiaraha-miasa zany relation bilatérale amin'ny firenena zay te hiara hiasa aminy zany karazana hazo fampatsiahivana satrizy izy Andriamatoa Solombavam-boaka tena mpanao politika ianao anatin'ny fanoherana ianao misy olana ara-diplomatika ave Madagasikara manoloana zany sa ny vondrona Europeana no mitsabatsabaka sy miteniteny foana manoloana ny fanapahan-kevitry ny raisy ny fitondram-panjakana. Ny firenena anankiray dia efa mahafantatra mialoha hoe zao ny andraikitra miandry azy. Ho avy ty fivoriana sadeka eto Madagasikara ty tsy hoe voatato anatin'ny enim-bolana na tato anatin'ny herintaona fa efa fantatra ny aloha hoe aty Madagasikara no tanterahana. Dia efa miomana ny firenena, efa miomana ny mpitondra fanjakana ny amin'ny hoe fandraisana an'izay fivoriana an-tampony izay. Ohatra ny nandraisana ny COI tamin'ny volana vitsivitsy lasa zay. Raha ohatra ka tsy manana fahafahana anatanteraka an'izay le firenena amin'ny lafiny maro dia afaka miteny hoe tsy afaka mandray. Fa ao anatin'ilay fiomanana dia ny rahantsika nahita zany reny hoe manampy ny firenena sinoa. Dia nisy ny commentaire nataon'ny vondrona Europeana. Dia ataontsika hoe tsy misy hoe fahadisoana izy io, fahadisoana amin'inona. Fifandraisana amin'ny ara-diplomatika fandraindraiky io misy endrika ara-toekarena sy ara-tsosialy izay ananan'ny Madagasikara amin'ny firenena maro eto amin'izao tontolo izao. Tsy azontsika sakanana na dia manana ny fiandrianantsika koa ary tsika tsy azontsika sakanana ihany koa ny firenena tsirairay ilaza ny fomba fijeriny. Raha miresaka ny ilay nolazain'ny ambassadeur-ny vondrona Europeana tsika tsy nilaza zavatra diso ange izy fa tsy fahadisoany sinoa ihany koa raha ohatra hoe nanolotra andreo izy ary fa eo zany no hoe isika ve no enjehan'ny eritreritra satria raha mamaky an'le lahatsoratra misy an'ilay fionana dia ohatry ny hoe nampanatsoina ny mahasoivo Europeana ny lazana an'izay zavatra izay. Dia hoy aho hoe ny firenena malagasy ve lehibe ny diplomasia malagasy ve no enjehan'ny eritreritra ao anatin'ilay izy ka mampilaza izay tsy voalaza. Samy malalantsika fa amin'ny diplomasia dia misy dikany azo antikana azy daholo ny zavatra lazaina rehetrarehetra sy ny tranga rehetra. Fa eo no ahitana hoe hatraiza ny fifehezan'ny anankiray an'izay fomba fiasa diplomatika izay. Hoe mahazaka sa tsy mahazaka. Samy mahalalitsika hoe efa nisy incident anankiray ary voaingana ange ny fiaraha-miasa amin'ny vondrona Europeana. Ary izay no nahatonga an'ilay mahasoivo teo aloha nangatahan'ny fanjakana malagasy ny fanoloana azy satria tsy zakan'ny fanjakana malagasy. Ramatoa Isabelle Delattre zay tenena zay. Tsy zakan'ny ataoko hoe tsy zakan'ny mpitondra fanjakana malagasy ny fanehoan-kevitra nolazainy tamin'izany fotoana izany. Fanehoan-kevitra le izy na filazana ny zava-misy fandraisana anjara amin'ny tsipihevitra isan-karazany. Fa miteraka incident fanondrony tato anatin'ny volana maromaro farany eo amin'ny fiarahana amin'ny vondrona Europeana ty zavatra mitranga ty hoe ilay fanehoan-kevitra no ny antsoina sy nametrahana tsy ao anatin'ilay fifampiresahana hoe
manana fiandrianana ny firenena malagasy. Samy mahalala an'izany ange ny rehetrarehetra, diplomate de carrière ange ireny ambassadeur tonga aty ireny, fa tsy ohatry ny antsika koa reny indraindray ny antsika mpanao politika no alefa mitarika maso ivo any amin'ny firenena sasany, fa diplomaty izay mahalala ny tokony ataony ireny. Fa eo le nyteneniko hoe mahatsiaro tena ho voatsindrona ve? Fa maninona raha vela samy manao izay tandrify azy ireny firenena izay miara-miasa amintsika ireny, raisina ny fanampiana raha zay no raha zay no hitantsika hoe eritreretan'le fanjakana hoe ahafahany mandray an'le some, fanapaha-kevitra ho fanjakana hoy ny andray an'le some, fa tsisy manery azy mihitsy. Toro Madagasikara io fa azo lavina rehefa hoe tsy vita n'le izy. Iarahantsika ny aina ange zany faniry tamin'ny taona 2024 raha ny omantsika handray ny somean'ny vondrana afrikanina tamin'izany fotoana izany, tena niomana ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana izany, niomana tamina fotodrafitrasa vaovao isan-karazany, tamin'ny logistika sy ny fitaovana isan-karazany, niomana tamin'ny endriny rehetra ary ny akamarony de fiomanana nateraka tamin'ny ezaka anatiny teto anatin'ny firenena malagasy. Dia toy izay ty zavatra mitrango ty raha fijeriko azy fa isika hoy no efa mahamahana loatra ka teny anankiray ohatran'iny izay everina fa ho manindrona sy manelingelina ny fiaraha-miasa, kanefa amiko izay fiantsonana ny ambasadoro Europeana zay de iteraka fanelingelenana indray raha tsy mitandrina antsika eo amin'ny fiaraha-miasa amin'izy ireo. Ya, fa anisany nalaza ihany koa Andriamatoa Solomamoka Mamirabenirina ny resaka tato ato. Asa Solomavomboka iray moa namoaka izany tany Fianarantsoa zany de nsotomy mpanohana fitondrana le izy fivoizana mandat fahatelo an'ny filohan'ny repoblika raha ny lalam-pandrenana zany de mandat ray azo avaozina indray no ambarany lalam-pandrenana, kanefa de misy mivoy mandat fahatelo indray am'izao fotoana izao, troisième mandat moa tena azy any rehetrarehetra azy, tonga de mahitsy ny firenena mpanao lalàna ianao eo anivon'ny antenimieram-pirenena, anisany nanana traika efa maro be ihany koa ianao, betsabetsaka ny resaka mandeha koa am'izao fotoana izao référendum na hoe fanovana lalam-pandrenana, tsy fantatra moa zany na fantsina na fanovana ho tonga any amin'ny repoblika fahadimy mihitsy, fa ny fivoizana an'le troisième mandat Solombamoka Mamirabenirina midika inona aminao zany? Reny zavatra nitranga tamin'ny Fianarantsoa reny amiko de mbola seho atsehatra ihany koa. Zany hoe efa fomba fiasan'ity fitondram-panjakana ity manao endrika teatra ny fitantanana ny fiainam-pirenena. Seho atsehatra satria amina fiaonana sy ataoko hoe lanonam-panjakana lehibe ohatran'ireny no misy maningana satria samy mahalala ange antsika fa ny lalam-panorenana dia mandrara tanteraka an'izany fikitihana ny mandat ao anatin'ny izy mandat ny filoham-pirenena zany. Raha nitaky nefa raha ny resaka an'iny nefa ilay solombavam-bahoaka tany Fianarantsoa tsy ino mihitsy hoe tsy mahalala izy hoe tsy azo atao zany zavatra zany, fa ninona natao iny resaka iny anomboana mission vaovao anankiray eto amin'ny firenena avy amin'ireo mpomba ny fitondram-panjakana. Ninona natao iny hanakorontanana mielosa ady na hoe ampiomanana mielosa ady ny fomba fijery politika eto Madagasikara ny amin'ny hoe isy terovaimanta mety hitranga. Fa araka ny voalazanao teo, mpanao lalàna no miteny an'izany hoe andao tsika nataoko hoe miteny amin'le filoham-pirenena hoe ndao tsika handika ny voalazan'ny lalam-panorenana. Averiko fa samy mahalala tsika fa voarara ny lalam-panorenana ary mandika lalam-panorenana ny fanatanterahana an'izany, fa eny fa na dia ny fanovana ny lalam-panorenana ahafahana manao an'izany satria voalaza mazava be ao amin'ny lalam-panorenana ny hoe anisany tsy azo kitihana ary tsy azo anaovana amendement na fanitsina na dia kely aza ny isan'ny mandat ny filoham-pirenena, kanefa averiko
fa tsy kisendrasendra amiko ny namoahana nyny resaka iny efa nandeha ny onoono mandeha ny sondage isan-karazany amin'ny endriny rehetra fa iny zany a no namoahndry zareo azy tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny alalan'iny seho atsehatra anankira iny ny amin'ny hoe misy an'izay a eritreretan zareo anjaratsika no mahita hoe ahoana no fomba hitantanana n'izay zavatra mety hitranga rehetrarehetra zay alao tsy resaka betsaka eto tsika efa niry fa ho anay fotsiny a ho atsika tianivon'ny fanoerana efa fanomanana indray zay hoe ho avindray a amin'ny endriny hafa mihitsy ary amin'ny endriny tena faratapony ny fanampiana ny fanitsakitsahana lalam-pandrenana zay fa ndresahantsika foana hatramin'izay isaka misy zahatra de mitenitsika manitsaka lalam-pandrena fa am'ity de any amin'ny faratapo mihitsy raha izay tokoa no eritreretan zareo ho tanterina fa nidikan'izay de fa manamafy hoe raha izany no mitranga de mbola hoekena ve no hoe efa mpanitsaka lalam-pandrenana efa tsy mpanaja lalàna tsy fisian'ny fanjakana tan-dalàna eto Madagasikara no mbola hitoy eto Madagasikara amin'ny ho avy zay indrindra ndre matosolombam-bahoaka tamin'ny fanio-kevitra voalohany ianao a rehefa nresaka n'ilay fa fidirana tsehatra nataon'ilay filohan'ny repoblika mikasika amin'ny fanazavana zay efa dirige hoy ianao zany makany amin'ny meto ho fanapahan-kevitra amina lafin'ny fitsabana ny raharaham-pitsarana momba n'ilay resaka fanapozoina teny Ambohimalaza zany de tsy tafapetraka ilay hoe séparation de pouvoir fisaraha-pahefana satria mitsapaka zany ny exécutif makatea an'le pouvoir judiciaire de eo indray ianao zany zao miteny ndre matosolombam-bahoaka ny amin'ny hoe fandikana lalam-pandrenana bevata raha mieritreritra fa anova ny mpitao-piasana ny fitondram-panjakana raha tonga any am'izay hoe miketrika 3e mandat izay betsaka ny lafin-javatra rehetra marina iny ary io ara zao tsika androany de nahita fa mipoaka ny olana eo amin'ny samy mpitondra fanjakana zay talian'ny serasera teo aloha no manapoaka amin'ilay adevitra momba n'ilay fiaramanidina 5 zay nosoratana teto Madagasikara zay hany Iran any de voatondro nanotondro n'ilay talian'ny serasera zay miaradia amin'ny fitondram-panjakana moa zany ny ministry ny fitaterana amin'izao fotoana zao skandale vaovao zany tsangajavatra ka ny fanontaniana mipetraka tena mahitsy ndre matosolombam-bahoaka inona marina ny tena ataon'ny fanoherana misy mpanohitra ve ary maninona ny tohatra ny mangingina sa tetikady avokoa zany rehetrarehetra zany scandale sur scandale zay ngavana sika lazana azy zay ny ainan'ny firenena tato anatin'ny taona maro farany ary zay a rehefa mahatonga ny atianivon'ny fanoherana maneho hevitra sy midinika ny amin'ny hoe ahoana amerenana ny fitantanana ny firenena am'loniny raha tsika malala ny zava-misy am'izao fotoana zao ilay scandale fara mikasika androy resaka Boeing fito iny triple 7 moa ny fomba filaza azy tato ato de mbola maneho indray mandeha fa tena efa tafiditra amina tambajotra zay manao fifanarahana ahoana reny lazako azy tambajotrana mpikirakira raha maloto eran'izao tontolo zao eto Madagasikara ary manapirofo ihany koa fa inina potehana mihitsy Madagasikara ho lasa pasoara amin'ny lafiny maro indrindra amin'ny lafiny corruption fa tsy resahana fa amin'ny lafiny afera maloto aloha tonga de itsitsika ny resaka izay mandeha eo anivon'ny iraisam-pirenena ny fanoherana araka ny voalaza dia mazava ho azy fa manazava ny sain'ny tsirairay ary miezaka mitady ny marina isaky ny misy ireny tranga ireny ary raha iny resaka iny resantsika zao de ao anatin'ny fanaovana fanadiadiana tato anatin'ny andro vitsivitsy ny eo anivon'ny fanoherana ilazana ny marina fa efa betsaka ny feo mandeha izay misy aza ny tsy fantatra ntsony hoe marina sy diso hita tary le avion ny ala tary le avion de aveo misy mandisony hoe tsy nandalo tao mihitsy le avion sy ny sisa de zay no mahatonga ny fanoherana hoe mitady hoe ao anatin'ny fanadiadiana inona ny marina ahafahana mijery hoe inona ny fepetra sy manaitra ny sain'ny vahoaka ihany koa
ao anatin'le izy manaitra ny sainy zao tontolo zao ny amin'ny hoe tsy lasa tsony mihitsy ity fomba fitantanana eto Madagasikara ity. Inona ny fepetra raisin'ny fanoerana, inona ny etsika ataon'ny fanoerana, angamba tsy eto amin'ny tsy eto anivon'ny fandaharantsika no iresaka an'izany faniry, fa miteny fotsiny hoe tsy mipetra-potsiny amin'izao ny eto anivon'ny fanoerana, fa miara-miasa amin'ny rehetra eny eo amin'ny iraisam-pirenena mihitsy ary ny amin'ny fitadiavana vahaolana ho an'ny firenena. Eto ange faniry na ivory fotsiny aza ny antoko anankiray, antoko politika mitsangana amin'ny fomba ara-dalàna, dia samy mahatsiarotsika efa nisy notiny voaka teto hoe tokony manatrika ny solon-tenam-panjakana, manatrika an'izay fivoriana izay, imezana izao tontolo izao tsika amin'izany zavatra izany. Mety azo raisina ihany hoe misy endrika fampitahorana izay miantefa makany amin'ny mpanao politika sy makany amin'ny vahoaka amin'ny ankapobeny zany zavatra zany, ka mahatonga ny tsy fahafahana maneho hevitra akalalahana. Samy malala tsika hoe eto Madagasikara dia nahita zao tamin'ny inona izy tambajotra voaingana efa ho tafakatra 1000 ny isan'ny olona naneho hevitra, na olon-tsotra io na mpanao politika io na mpanao gazety, tamin'ity fitondram-panjakana ity efa tafakatra 1000 ny nampidirana ponja noho ny fanehoan-kevitra. Samy mahalala tsika hoe na ny toerana anehoana hevitra aza, satria efa mba nandalo kely ihany hoe ho toy ny any amin'ny firenena hafa ny velany dia misy ny toerana natokana mihitsy anehoana hevitra ny amin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny, fa tsy misy tsony zany eto Madagasikara. Ary na fivoriana na tsitokotokon'olona eny an-dalana fotsiny ara dia tena efa mahatonga ny fitondram-panjakana hanao ny tsy fanao, handratra sy hisambotra olona amin'ny zavatra tsisy dikany. Izay ny zava-misy eto Madagasikara. Fa mino fa misy fetrany zany zavatra zany. Tantara nisy teto ambonin'ny tany tamin'ny firenena maro teto Madagasikara, tsy eto Madagasikara ihany misy ny fitantanana jadona hatramin'izay, fa nisy zany tamin'ny firenena maro teto Madagasikara, izay ahafahantsika mijery hoe mitohy jadona mandrakizay ve ny fitantanana ny firenena anankiray. Fa mino isika fa ny vahoaka malagasy dia samy efa mahita ihany koa hoe hatraiza ny fetra azo andeferana, hatraiza ny fetra azo iainana ao anatin'ilay, satria ny zava-misy io le tenenina hoe miteraka voka-dratsy ho an'ny fiainana andavanandro, mitombo vokatra izay zavatra izay, mihamaro anisa hatrany ireo malagasy izay mpanao politika ny mety hoe voasambotra, mpanao politika ny mety hoe manana olana hita maso, fa ny malagasy izay miaina ny voka-dratsiny izany ary maty ho azy any amin'ny toerana misy azy ihany noho izay endrika fitondrana jadona tsy manaraka ny lojika ny fitantanana raha-pirenena izay dia samy mahitsika hoe isy fetran'izay zavatra izay. Eny ary amaraparantsika Andriamatoa Solomamoaka, fanontaniana tonga dia ampahitsiko avy hatrany. Raha ny tokony izy dia mamarana ny manda zany reo lolo Madagasikara ho an'ny antoko-tiako Madagasikara, fifidianana ny resahantsika dia handray anjara ve amin'ny fifidianana olona ho avy eo ny antoko-tiako Madagasikara. Amin'ny mahantoko politika ny antoko-tiako Madagasikara dia miomana handray anjara amin'ny fifidianana rehetra, ary raha ny fifidianana olona ny resahana, raha tsy misy ny sampona, raha tsy misy ny sakatsakana dia mandray anjara ny antoko-tiako Madagasikara. Fantatsika tsara fa indraindray misy ny endrika fisakanana, ary efa nitranga zany atao amin'ny kandida ny antoko-tiako Madagasikara amin'ny antoko-tiako Madagasikara. Fifidianana olona ny resahanao fanira zava-manantany, fa zahay dia mbola manizingizina hoe raha ny lojika ny fitsinjaram-pahefana, raha ny lojika ny demokrasia, raha ny lojika ny apetraky ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona misy eto amin'ny firenena dia ny fifidianana eny anivon'ny faritra koa dia mbola tena andrasana mafy, ary tokony andeha alohan'ny fifidianana olona. Fa amezana azy dia hoy zahay hoe
antoko velona ny antoko tiako Madagasikara ary handray anjara amin'ny fifidianana rehetra misy no anisan'ny tanjona mba ahafahana maka ny toerana tandrify eo amin'ny fitantanana ny firenena ary miomana amin'izany. Ya, isika moa zany rehefa aoriana kely eo dia ezaka hiresaka amin'ny tontolom-pifidianana satria misy ny fanatsarana n'ilay lalam-pifidianana samy hafa ihany koa ary betsaka efa victime ny tany lalam-pifidianana hosokafantsika izay hiady hevitra izay ary indrindrandrindra ny amin'ireo hoe collège électoral na mpifidy vaventy izay hiatrika an'izany hoe fifidianana ho amin'ny ho avy izany dia everitsika fa anokanana fotoana izany fa amarana tanteraka tsika ny Mahatomamby Rabe ny afatra omenao ho an'ny vahoaka malagasy. Ny zava-misy ainan'ny firenena amin'izao fotoana izao dia azo lazaina hoe mampiditra hatrany ny firenena malagasy anaty lavaka lalina kokoa hatrany. Ny mahafirenena ny firenena fa indrindra ny fototry ny demokrasia ny eo amin'ny fanomezana fahefana ny amin'ny fitantanana ny firenena anankiray dia ny vahoaka malagasy. Ny vahoaka anankiray zany eto Madagasikara dia ny vahoaka malagasy. Ary tokony tsy ho afaka ao an-tsain'ny vahoaka rehetra zany hoe ny fahefana dia an'ny vahoaka ary miainga avy amin'ny vahoaka ary azo averina makany amin'ny vahoaka, azo averina makany amin'ny tompony. Ka izahay dia mametraka ny hoe aoka tsika tsy ho kivy, aoka tsika tsy lavolefona, mandeha mantsy ny feony amin'ny hoe leo ny fiainam-pirenena, leo ny fanaovana politika sy ny sisa. Fa raha ary andraikitry ny citoyen olom-pirenena tsirairay ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny eo amin'ny firenena anankiray ary ny fanaovana politika na dia ny fifampizara-kevitra fotsiny ary dia efa endriny anankiray izay. Ka hoy izahay hoe maka hery antsika vahoaka malagasy ary manentana antsika tsiraravy-tanana amin'izay fandraisana anjara amin'ny fiainam-pirenena izay mifanentana tsika, mifampizara hevitra tsika ary mifanoro hevitra tsika ny amin'izay hoe aiza ny lalana tokony hombana miaraka ao anatin'izay, fa tsy andrasana hoe mpanao politika fotsiny na ny vahoaka fotsiny na ny mpitondra fanjakana fotsiny, fa miaraka ao anatin'izay hoe aiza no mahasoa ny firenena anankiray ary anisan'izany ny firenentsika eto Madagasikara. Eny ary tokolasy tokovavy dia makasitraka tsika ny vahiny voalohany ho amin'ny famerenana ny fandaharana dinika dia Andriamatoa Mamby Rabe izay efa notseheviko teny am-piandohana fa tale jeneraly ny orinasa tserasera MBS fahitalavitra sy onjam-peo zany solombavamboaka ihany koa ny vahiny teto amintsika dia makasitraka betsaka anao tokoa izay nanaika hitondra ny faneho-kevitra voalohany zany amin'izao fiverenana ny fandaharana dinika izao. Mirary soa antsika rehetra, misaotra antsika mpiara-miasa eto anivon'ny MBS amin'ny ezaka atao ary mampanantena ny mpanaraka ny fandaharana rehetra sy mpanaraka ny onjam-peo sy ny fahitalavitra MBS fa hanatsara hatrany ireo tolotra sy ny vokatry ny fifanankalozan-kevitra izay tanterahantsika eto. Misaotra tompoko. Dia akasitrahako ianao mpijery ny fahitalavitra sy ny mpiaino ity MBS ity izay nanaraka ny fandaharana ho an'ny famerenana ny fandaharantsika moa zany dia misy ny fandaminana ho amin'ny onjam-peo hisesesy ny famerenana ary amin'ny fahitalavitra ihany koa dia hisesesy ny famerenana ny hoe rediffusion izany. Ny tena kosa amin'ny alatsinainy herin'ny iray zany efa volana aogositra indray amin'izay fotoana izay zany no hiaraka amintsika amina lohahevitra fanontaniana samihafa mifandraika amin'ny raharaham-pirenena ary ezahana hitondrana vahiny hafa ihany koa ao anatin'ny fandaharantsika dinika. Dia makasitraka ny namana teknisiana rehetra niara nampita izao fandaharana izao raisinao ihany koa mivantana amin'ny alalan'ny tambajotra serasera izany fandaharantsika izany. Makasitraka tompoko.